tonga sondray ato amin'ny canto info iresaka ihany tsika androany mikasika ny information reto Madagasikara satria maromaro ihany nanoratra taty amina tamin'ny farana ny teny hoe resaka hafa indray no resaina fa hotoizana ihany izy androany ny formation-dria de misy avy tena misy ao Madagasikara ary betsaka dia betsaka ary tena efa mitondra ny anarana manokana raha izy ireo ary efa manao ny fivoriana apaibe maso fa amin'ny endriny hafa zany hoe hoentina amin'ny anarana hafa le fivoriana ataon'izy ireo ohatra zao tamin'ny 2007 nisy ny fivoriana journée maçonnique malagasy de JMM natao mody natao hoe journée mondiale de météo izy io nisy boky anankiray nosoratany Jules Ranaivo de niteny ty Jules Ranaivo ty hoe ny malagasy ny fomba naif loatra ozy izy ary ny fomba nazahoany vahiny ny tany malagasy nanandevozana ny malagasy dia nanomboka nampidirana an'le baiboly sy le sekoly tany de varina miandry an'le divinité miandry an'le andriamanitra miandry an'le dieu anao ny asa tokony ataony na andamina ny fiainany sy andamina ny sainy any malagasy fa tsy mampitatra ny sainy tsy manokatra an'le sainy fa miandry an'le andriamanitra hoe raha manana problème zao de au lieu de hietsika andeha hitady vahaolana dia zao ny lahatra zao ny lahatra nomen'andriamanitra na dia akory atao de iaretako eto de zavatra ohatran'izay zany naif te ohatran'izay tokony alatsika malagasy talohany nidirany reto tsy nisy adiady tsy nisy kolikoly nilamina sy mifanao bonjour isaky ny mifankahita ny olona nilamina tsara de niditra tony ve de tonga daholo ny dahalo tonga ny ady rehetrarehetra tonga ny ny foanana le médecine traditionnelle hoe manompo sampy ianareo fa za manao an'ity fa itony ny fanafody mahasitrana de itony ny andriamanitra tena izy ty baiboly ty ny tena izy fa ty ny faharo fa ty nenareo ty tsy izy de nanomboka nidiran'iny de lasa malemy saina sika malagasy de tsy mampieritreritra zavatra hafa itsony i Charles Ranaivo nosorana ho franc-maçonnerie voalohany tany France mpianatra mpitsabo tao amin'ny médical missionnaire tao akanton'andrina izy ty ary nanohy ny fianarana tany France ary nahazo ny fahaizana médecine tamin'ny 1902 taoriany ny arahany tamin'ny ranavalona fahatelo nanaraka ny ranavalona fahatelo na noetiny ranavalona fahatelo izy manao mpandika tenin'ny ranavalona dia nakafiziny général Gallieni akaiky mihitsy ny ty Charles Ranaivo ity ary nampidirin'izy ireo tao amin'ny fikambanana ACFOM Association des citoyens français d'origine malagasy zany hoe nampidiriny noetiny ranavalona de nampidirin'izy ireo tao matoa zany tafiditra tao izy ty dia franc-maçon ihany zany ranavalona satria tamin'ny vidéo farana tao ka Gallieni napiditra ny Victor Augener dia franc-maçon avy au Lyon ity Charles Ranaivo ty dia anisany namorona ny Croix Rouge teto Madagasikara mbola idira koa lavidavitra kely le resaka Croix Rouge farafara kely eo fa tiako tsindrina kely vetivety aloha ty resaka fomba fanao reto maçonnique reto le manakorotana ny resaka politika ao Madagasikara ary fakan'izy ireo ny arenany malagasy tamin'ny nandamina ny tsy filaminana tao Madagasikara tamin'ny 2002 Guy Pen zany dia avy amin'ny loge ny Grand Orient de France ary mpanolotsainy François Mitterrand izy ty ary mpikarakara aferany Afrika nanomboka tamin'ny 1981 ka hatramin'ny 1986 ny asa fataony dia mbany ifandray tsara amin'ny mpitondra afrikanina amin'izay mba ampanakaiky ny Afrika sy France izy io mba nelanelana tany Madagasikara tamin'ny tsy filaminana tamin'ny 2002 ary tamin'ny 2009 kosa ndray Alain Juandé izay tananakavanan'i Nicolas Sarkozy nandray ndraikitra tamin'ny fandaminana ny Madagasikara tamin'ny 2009 ary izy ty tamin'ny fotoana io zay fotoana ny fanelanelana zany nanaovan'ny médiateur ny zavatra nitranga ta Madagasikara tamin'ny 2009 zay iarahantsika fantatsika tsara sy ny raha latsaka sy ny zavatra ratsy be nitranga tany Madagasikara tamin'ny 2009
dia tamin'ny fotoana io ihany koa ity Alain Juandé ity dia nanelanelana misy président anankiroa nanonga mpanjakana dia ny président ny Mauritanie i Mohamed Ould Abdel Aziz izay nanongana ny rahalany no cousin ihany no naongany i Eli Ould Mohamed Val zany hoe naongany dia izy no lasa président tamin'ny 2008 tamin'ny fotoana io ihany koa dia mbola nisy mpanonga-mpanjakana anankiray ihany koa dia i Moussa Dadis Camara izay nanandra-tena ho président Guinée tamin'ny 24 décembre 2008 taoriany nahafatesany président Lansana Conté tamin'ny 28 septembre 2009 ity olona ity nanao sacrifice humain nanao abibina be tao amin'ny stadeny Guinée tao ary namony olona maro dia maro 500 maty nanolana zazamambehivavy 700 tamin'ny stade io tao ihany koa ary nanao abibina betsaka ary amin'izao fotoana zao ty olona ty mbola tsy mahazo miverina ny Guinée satria mbola andrasana fatratra ity Alain Juandé ty dia azo atao hoe bibibiby olona be raha resaka aferafera maloto satria mbola tratra ihany koa izy ty miaraka amin'le président Mohamed Ould Abdel Aziz sy ty Moussa Dadis Camara ty am'le resaka fanondranana zava-mahadomelina zavatra ohatry zany na tamin'le vidéo farany nataoko nasiko sary maromaro zany ireo franc-maçonnerie izay miaraka mianakavy reo izay rehefa naongana le olona tsy tian'izy ireo teo satria ireo président anankiroa reo dia Iratsiraka sy Ravalomanana tsy nakafiziny France mihitsy satria tsy nety niara-niasa aminy Iratsiraka niara-niasa tamin'ny Russie sy Corée Ravalomanana niara-niasa tamin'ny Américain sy Allemagne ary Anglisy satria ny Anglisy anglo-saxonne sy ny France tsy mitovy ny Anglisy sy ny Frantsay hatramin'izao mbola miady ny Madagasikara nahazo vahana kokoa ny anglo-saxon tany Madagasikara satria nisy moment saika hoe ampianarina atao 3e langue ny Madagasikara ny teny Anglisy dia hitany France zany hoe overy zareo overy ny finanana dia tena natao zay rehetrarehetra nandrodanana re lasa exilé moa izy roa reny dia elaela zay vao taferina no tany amin'ny tanindrazana satria manjary manelingelina ny fitondrany dia natao zay rehetrarehetra ny exilena anazy rehefa voongana le olona dia tafipetraka le olona napetrany dia le ray miaraka amin'izareo eo no napetraka satria iny ny azahoany fahana kokoa dia anatin'ny vidéo farany nataoko dia ireo loge ray daholo reo miaraka amin'le Alain Juandé sy ny tananakavanany Sarkozy zay miara-misakafo anaty baiboly eo miara-misakafo ny Judas sy Jesosy dia tokony dia mba fantapataro amin'izay satria miara-misakafo amin'ny latabatra ray ny mpamadika sy ny olona avadika dia miara-misakafo koa tany rehefa vita le tonga amin'le tanjona ny riny dia tena faly be mihitsy nandray avion dia ny sakafo malagasy ihany dia niara-sakafo teo ny mpamadika sy ny namadika nanokatra namorona Croix Rouge tany Madagasikara Charles Ranaivo ny miasa ao amin'ny Croix Rouge misy karazan'olona maro eo ny olona zay manam-panahy tsy manampy namany manao bénévole reny olona reny dia dokafana tsara fa raha iresaka fotsiny kosa indraytsika ny asa ratsy ny Croix Rouge dia laharana voalohany ampiasaina satria mpividy fitaovam-piadiana mpamorona ny ady mpanondrana ny aretina amin'ny alalan'ny fanafody amin'ny alalan'ny vaksiny amin'ny alalan'ny tsindrona zay alefa any amin'ny voankazo amin'ny biby amin'ny olona azy amin'ny zaza toy nyreny sida na Ebola reny amin'izao zareo dia nahita ny teny hoe nahita vaksiny Ebola satria makany an'Afrika manao cobain africain dia avy eo mamorona an'le vaksiny satria atao aloha le aretina dia amin'izay mahita an'le fanafody anaovana azy s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la Croix-Rouge. satria noforonina ny guerre
Foronina ihany koa ny loza voajanahary zay ataonareo hoe voajanahary nefany tsy voajanahary fa ry zareo reo ihany no mamorona azy amin'izay tonga eo ny croix rouge jereo ny tany amin'ny 2010 tany Haïti nisan'le horohorontany ary nahafaty olona maro dia maro ary nanaovana collecte de fonds niarahana tamin'ny Bush Clinton dia vola amin'ny miliara maro no azo fa saingy 1% zay vola amina miliara maro zay ihany tonga tany amin'ny Haïti nanampianan'ireto olona reto ary trano anakianina fotsiny no vita nanasiana ny olona manaliny maro mbola tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao ny vola tsy taiza akory fa dia mbola zareo croix rouge ihany no nanokatra hôtel nanao hôtel 5 étoiles izay hôtel Royal Oasis araiza nasiana ny hôtel fa mbola ao Haïti ihany hitantsika amin'izay alefa le horohorontany dia ao amin'le horohorontany vita ny horohorontany mahazo collecte de fonds manao collecte de fonds eran'izao tontolo zao dia azo le collecte de fonds dia ananganana hôtel maromaro ao amin'le toerana nasiana horohorontany raha ny horohorontany le toerana dia zay ampinampin'olona zay tsy maty alefa milay alefa mipetraka any anatin'ny tente dia le place ny ravana tamin'ny horohorontany namboarina tsara dia nananganana hôtely dia hitanareo amin'izay le abibiny le olombelona sy le efa tsisy enatra ntsony zany arongana le izy aongana le izy dia ananganana dia izay le tian'izy reto atao amin'le hoe aripaka zao tontolo zao dia atsangana le nouvel ordre mondial dia zay ohatr'izay ny fomba fiasan'izy reto ny président ny croix rouge Max Ober président ny croix rouge tamin'ny 1928 ka hatramin'ny 1944 ary président ny conseil ny alu Suisse sy Oerlikon controverse alu Suisse zany fantatra amin'ny fanaovana aluminium ampiasaina amin'ny sakafo na pharmaceutique na atao amin'ireny vaccine reny izay misy aluminium ary reny effet désirable avy amin'ireny vaccine reny le mamondo sy mahatonga ny olona sasany lasa handicapé na lasa nahazo clema satria tsy mahatanty an'le aluminium ao anatin'le fanafody ity alu Suisse ity fantatra ary malaza amin'ny fomba fanaovana fanafody potena le fanafody atao amin'ny sakafo raha ohatra ka misy olona tiandry zareo poizine dia tsy hita le poizina atao anatin'le sakafo hita zareo atreteto ihany koa manapotika fanafody atao anatin'ny fitaovam-piadiana dia raha misy ny enquête internationale mikasika an'le zavatra atao dia tsy hita ny tracen'le poizina tsy hita ny tracen'le fanafody eo ihany koa ny Oerlikon controverse dia mikarakara manokana ny défense anti-aérienne ary fantatra ihany koa amin'ny famoronana canon izay ny zavatra fataony reto croix rouge reto teo ihany koa zao ny essai ataony reto olona reto reo projet efa niteneniko ombenombeny projet ary-pasy ny tariny raha nantinika anareo tamin'ny 2010 dia nisan'le pluie zany hoe vorona betsaka be no latsaka ohatran'ny orona maty zany hoe ireny amin'io fotoana tamin'ny 2018 io nisy vorona nisy poisson trondro ary nisy an'le horohorontany dia ohatran'ny tany Haïti tsunami rive-douze ouragan izay nisy teto ambonin'ny tany nandefa onde nanao test ry zareo tany amin'ny base militaire tany amin'ny zone 51 nanao fanoharana amin'le onde nataony zareo dia nety tsara le zavatra natao satria nisy an'ireny vorona be da be reny le poisson mato azy dia tsy evaevana lasa ty an-tanety dia le ny horohorontany tany Haïti reny zany zone 51 zany tsy afaka akekikekezina manakaikaiky any ianao dia tsy afaka hiteny aminao akory izy hoe tsy azo alia ty toerana ty fa tonga dia voatifitra satria base militaire izy zany ao ny fanaovan'izy ireo ny essai izay ataon'izy ireo zay aloha ny androany zany hoe nataoko fotsiny le izy satria mbola misy tsy maharaka dia zay indray aloha ny androany dia mba ampitsiro tsara ao an-tsaina ry malagasy aleo sika mivirina amin'ny malagasy atsika taloha amin'le sotoavina malagasy
Zay indray androany a dia isaorana betsaka nanaraka hatramin'ny farany a azadino no miabone a azadino no manao commentaire izay tianareo atao commentaire soraty fa tsy maninona mba hanatsara an'le vidéo atao a de mba analyseo tsara le vidéo vita de mba mba samy miara-madinika isika zay afa veloma daholo a manaraka indray